sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Manolotro fiarabagna sy firarentsoa ho antsika jiaby izay mitandresy magnaraka trano ity onjam-peo ity amin'izao fotoana izao. Isaoragna antsika amin'ny fahazotoantsika magnaraka ireo fandarana maro samihafa sy mandalana ny finoantsika amin'ny alalan'ity onjam-peo ity sy ny fomba maro samihafa. Miroso tokoa ny diantsika amin'ny famakivakintsika ny herinandro tsotra mandavantaona. Amin'ity alahady tsotra fa 12 mandavantaona ity dia omeny eglizy lohahevitra antsika dia ny hoe mahandry Andriamanitra ary mamindra fo. Indrindra antony kira fidirana nalaina tamin'ny salambo. Indro Andriamanitra manampy ahy, ny Tompo manohana ny fanahiko. Anolotra sorona aminao amin'ny foko manontolo aho ry Tompo, idera ny asoan'ny anaranao. Entanay hatrany aratsika ieno sy andray ampitiavana sy ampinoana ireo vakiteny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady tsotra fa 12 mandavantaona taona A 2024 ity izay arahiny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina ao voalohany. Boke fahendrena. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao ihany, izay mitandrina ny zavatra rehetra. Mba hahahenoana fa tsy manao fitsara-mitanila ianao, fa ny fahefanao dia fanorena ny fahamarinana. Ary no ianao tompony olona rehetra, no hitondranao azy rehetra amin'ny mpamindrampo. Izay tsy mino ny fahefanao tsy toa no anehoanao ny herinao, ary izay mahalala n'izany dia ataonao mangayay amin'ny hasahiany. Fehezy ny sitraponao ny herinao ka mitsara amin'ny kerim-po ianao, ary mitondra anay amin'ny mpamindrampo lehibe satria eo aminao ny fahefana rehefa tianao. Ny nanaovanao izany no nampianaranao ny vahoakanao fa tokony ho antraolona ny marina sy nampidiranao fanantenana mahafaly amin'ny zanakao. Fa raha manota izy
omenao andro ibebany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny e Andriamanitra. Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Eny tompo eno ikapaliho, Padeho si mahantareti zao, Isakasalami viki taminao, Maharusi si minulala dapa, Amida fuatanireri tupu, Ayana ulepansutu isanandu, Imanai jua sana taminao, Yehudi ukabalina rendi fuku, Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Narakusariantanao ry tompo, Iorana matony antanao, Sani yang sitanau kurenesu, Ina tukam nyanu pauriku, Ina marajuhani nyanuari, Yonemani dapat sisi tuanau, Sisirana yang panyasabitanau, Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Isaorana ny Andriamanitra raye, fa izy no ray maminapo antsika, sy mpanala eno. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, ny fanahy no manohana ny fahalementsika, satria na izay mety angatahintsika aza tsy fantatsika, fa ny tenan'izy fanahy ihany no mangataka amin'ny fitarenana tsy selazaina, ary izy mikaroka ny fo no mahalala izay ry ny fanahy, sy ny fifonany araka n'Andriamanitra ho an'ny olo-masina. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavany eny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany, evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra neo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nanao fanoharana tamin'ny vahoaka nanao hoe, nisy fanjakany lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy izay namafy voatsara tamin'ny taniny. Fa raha natory ny olona dia tonga ny fahavalony ka namafy voahidratsy tamin'ny vary dia lasa. Noho naniry ny vary ka niteraka
dia nitsangana koa ny aidratsy. Dia avy ny mpanompondra lehilahy nanao hoe, tompoko, moa tsy voatsara va nafafinao tao amin'ny taninao, ka nahoana no tonga misy aidratsy koa? Fa hoy navaliny hoe, ny favaloko no nanao izany. Ka hoy ireo mpanompony taminy, tianao va ny andehananay iava azy? Hoy izy, tsia, fandraongotanareo mba amin'ny vary raha manongotra ny aidratsy ianareo. Avelao iara-maniry izy roa ambara mpiaviany fijinjana. Fa raha tonga ny taom-pijinjana, dia olazaiko amin'ny mpijinja hoe, ongota aloha ny aidratsy, dia fehezo amboarany mba hodorana, ary angony ho anantsopotro ny vary. Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafiny tany an-tanimbolony. Kely indrindra amin'ny voan-javatra rehetra izy, fa rehefa mitombo kosa dia lehibe no ny anana rehetra, ka tonga azo dia avy ny voromanidina mipetraka eo amin'ny rantsana. Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lalivay izay nalainy vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny komba-dafariny intelo amin'ny famarana mandra-pazahoany lalivay azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary izy tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba ho tanteraka ny tenin'ny mpaminany manao hoe, iloha-bava ilaza fanoharana aho, ary anambara ny zavatra izay miafina hatramin'ny nagnanaovana izao tontolo izao. Tamin'izay no ny efa nampody ny vahoaka izy, dia mba nody, ary nagnatona azy ny mpianany nanao hoe, lazao aminay ny hevitry fanoharana ny amin'ny aidratsy. Ary namaly izy ka nilaza taminy hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny aidratsy dia ny zanaky ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy azy dia ny demony, ny taom-pijinjana dia ny fataperany zao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny aidratsy sy andorana azy amin'ny afo no atao ramby amin'ny fataperany zao tontolo izao. Aniraka ny anjely ny zanak'olona, ary ireo dia nangona sy amoka ny mpanafintoina sy ny mpanao ratsy rehetra hiala amin'ny fanjakana, kanipy azy amin'ny memy mirehitra. Any no isy fitomaniana sy fikotroanify. Amin'izany kosa ny olo-marina dia mirapiritra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy. Oka ieno izay manantsofina ienoana. Izany ary ny teniny Tompo, deraneo anao ry Kristy.
mahalala sahirasaina tokoa isika mianakavy miatrika izao krizy maro lafy zay mahatonga ny maro safenina izany very fanahy mbola velona ary manontany tena raha oviana tiano ifarany ary mety mbola misy iafarany ihany any. Raha olony zao tontolo zao dia mety hitondra amin'izany fomba fisainana izany, amin'izany fomba fijery izany, ka tsy mahagaga raha very fanahy mbola velona izy ireo na kivy na sy mahita ny lalakale. Isika kosa ry kristianina havana manana ny Kristy fa sy tia Kristy naoviana no hanana ny teny farany araka ny fantatra sika, satria matoky isika fa i Kristy no alifasy omega ary izy omaly anio ary mandrakazay sy miova ary indrindra izy no lalana fahamarinana ary fiainana. Ka noho izany matoky isika fa sy maintsy ahita ny lalakombana raha mifitra amin'ny Kristy. Ao zany no vahaolana, ao ny lakile. Ka izay indrindra ny tiany eglizy ampianarina amin'izao alahady 10 izao. Matoa sy mahomby isika dia satria tsy miombina amin'ny Kristy. Ary io le averimberisika matetika raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra ny nanao asa isika ka mamokatra isika, ka matoa sy mahomby isika, matoa sy mamokatra isika dia sy manao ny asan'Andriamanitra. Ka izany indrindra ary no sy tokony ravitanana isika manana ny Kristy. Izao indrindra no sy maintsy anaova isika vavaka totoafo mba hiavao tokoa ny fomam-panahy isika ka hitondra isika amin'ny tena fiavozana marina, satria hozary fona Ehove misionera isika ka zary tabernakla velona. Ka na dia eo aza izao krizy tady andripaka antsika zao, na eo aza ny korontana, dia matoky isika fa anarina ny fiainantsika Andriamanitra ary sy fanarenana fosiny no andrasa isika fa Pentecote vaovao, fiavozana lavitra ny herisetra, lavitra ny etraketraka, manapotaka ny fiainantsika ka samy hitafy ny fanahy masina mpanavao isika ka iroso amin'ny fametrahana rafitra, iroso isika amin'ny fampandrosoana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ka ivelomantsika ny maha-kristianina sika ahatonga ny diosezysika ho dioseze maiso feno fanantenana, ho dioseze hitondra antsika amin'ny rampiso vaovao, ka ahatonga asika tokoa ho taranaka mpanorona fa sanatria taranaka mandrodana. Torak'izany koa no irisika amin'ity firenensika ity vokatra izao fikonan-doham-pirenena izay hoentintsika mba afaka tokoa ka ametrahana rafitra vaovao ahitany rehetra fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ry kristianina havana, amin'izao lahady 19 mandavataona zao dia mampianatra asika sy manambara amintsika ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra maharitra tokoa ary Andriamanitra mpamindra fo mahandry, tsy mivadika amin'ny fanekeny. Ray mpamindra fo tokoa Andriamanitra, izy no mitondra antsika amin'ny fiainana feno famindrapo sy fifamelan-keloka izay lalana mitondra amin'ny tena fiadanana ary ahitana ny tena fandriampahalemana. Ambaran'ny vakiteny voalohany ary tsy misy Andriamanitra hafa afa-sy ianao ihany izay mitandrina ny zavadrehetra mba hahenonana fa sy manao fizaramitanila ianao, fa ny fahefanao dia fanoriana na ny fahamarinana ary noho ianao tompon'ny olona rehetra no hitrandrahnao azy rehetra mpamindrapo. Ry kristianina havana, azo lazaina ary araka izany fa izao lahady 20 mandavataona zao no anehoisika mazava tokoa fa ray Andriamanitra ary tsy miafina aminy ny mikasikasika rehetrarehetra. Ray be fitiavana sy be famindrapo nefa izy ary sy manao fitsarana amin'ny tanila ka mikasaka mandrakariva izay soasika ka aoka toky azy
fa ny olana dia sika ny besisy ka izay indrindra ry kristianina havana no tiany Jesosy ambara amin'ny alalan'ireo fanoharana atolony androany mikasika ny adrasy sy ny voasara ao amin'ny evanjely, fanoharana fohy kanefa dia mitondra fampianarana lalina mikasika ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra ambaran'i Jesosy io ao ko hazava amintsika ry kristianina havana fa io fiainantsika andavanandro io fosika io ka ao dia miara-mitsiry ao ny adrasy sy ny vary ka ho indrindra Jesosy avelao hiary isiry fa rehefa tonga ny fotoana fizinjana dia songadina ny vary ka sipy any amin'ny afo mamaivay ireny aidrasy ireny. Ka izay indrindra ry kristianina havana io aidrasy io no averimberisika matetika hoe accombrement tsy ahitan'i Jesosy ny toerana ka anjarantsika ny mahay mizery an'izay indrindra eo amin'ny fiainantsika mba sy ho rakotry ny aidrasy ny fiainantsika manontolo. Ka izay no aoka asapasika fa izao andro izao indrindra dia manambara amintsika ny sitrany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny marina, ny teny mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa misy vanim-potoana tena asapana izany. Ka izao alahady 10 izao dia azo lazaina fa miteny amintsika tokoa Andriamanitra, hitasika amin'ny zava-misy iainantsika ny mampifangaro ny aidrasy sy ny vary eo amin'ny fiainantsika. Ka aokary ahasapa isika amin'izao krizy izao mba ahay anisitra ireo aidrasy izay manapotika asika ary izay no kendrentsika amin'ny alalan'izao synôda izao ary izay koa no irisika amin'ny alalan'izao fokaonandoam-pirenena izao mba hahafahasika manao laisivana ka ny aidrasy hodorana izany hoe ametraka rafitra isika anapotika n'ireo aidrasy ireo. Ka izay indrindra tsy maintsy miady isika mba sisy emporin'ireo aidrasy matoky isika fa hodorany famindrapon'Andriamanitra ireny ka iroso amin'ny tena fanarenana marina isika. Ry kristianina havana ararotsika ary izao fotoana hiatrentsika ny krizy izao mba hiverenantsika amin'Andriamanitra ka hositranitsika aoka hibebaka marina isika ahafahasika miala amin'ireny fiainana rasy izay ambarany aidrasy ka anaovasika asoavo amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao engany hoe missionnaire tokoa isika. Ararotsika izao zava-misy izao fa indrindra isika tanora ary naverimberisika matetika izay azo lazaina zany génération synôda izany hoe miara-dalana fa sy mifanipatipaka na mifomokorontana fa miara-dalana anorina fiainam-baovao ary izay fiainam-baovao izay sy rampiso fa amin'izao ary izay no anasana asika hiaraka ametraka andry rafitra izay risosika ahitana an'izay fifandraisana vaovao eo anivon'ny tontolo mpiainantsika, eo amin'ny tontolo iainantsika, eo amin'ny tontolo mpinoasika ka hahatonga asika tokoa olom-pirenena vanina sy olom-pinoana mandray andraikitra ary mandray an-tanana. Ry kristianina havana tiany Jesosy ambara ary fa Andriamanitra sy miova ary ray mandrakizay izy ary azosika sapaitanana izany raha ny tantara ny ray be fitiavana ao amin'ny Luka 15 na dia inona nataon'ilay zanaka faralay tamin'ny fitondrantenany sy ny fanampotenany fananany rehetra dia afaliana ho an'ny ray rehefa miverina sy ny bebaka izy ary izay koa no tiany ny ray ampitaina tamin'ilay matoa raha nananatra azy izy. Ka izay indrindra amin'izao andro sarotra izao aoka isika hiverina hibebaka ary ametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika. Marina mety reraka tokoa isika fa mafy ny ady oka nefa isika ahena roatra izao krizy izao ka andinika iroso lalindalina amin'ny fiainam-pinoana mba hiavao tokoa fa sy fanorenana fosiny no andrasana fa tena pantekoty vaovao isika teo aoka isika na dia eo aza ny faholiana sy ny fizaliana ahasapa fa ao amin'ny ray no azahoana ny tena famonjena mitondra hafaliana ady sady tian'ny fiainanao isika ady amin'ny rasy
ary dia matena mandeha amin'ny fiainana ahitana fivelarana tandremo isika so de diso ady atrena asika ny rasy no edivana fa sy ny olona naoviana tahaka izany koa aoka sy diso lalana isika amin'ny dia ataosika tokana ny lalana de Kristy ry kristianina havana raha mbola varimbarina sy feno fialonana tahaka n'ilay zanaka lay matoa ao amin'ny Lioka 5:10 sika de mianso asika Andriamanitra angoraka izy ary mba hanokatra ny fosika ka amin'izay ahaly andovany ty tany ty isika ziaby ary de hitany tena fivelarana toy izany koa ny fanoharana momba ny voasinapy mety mieritreritra manko isika hoe mafy loatra izy ty ary tsy hita misy ny tena fiovana efa 80 taona zay ny niverenany fahaleovantena ka hoana mbola tahaka izao ihany aokary araka io fanoharana nataon'i Jesosy io na de kely sy bitika aza niezaka ataosika rehefa vonina isika ary rano fosika zary tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay nataosika hoe finoana ho isika dia hitombo toy ny voasinapy ka araka io fanoharana io dia ny voasinapy indray aza manjary kakazo ialofan'olo maro ary de zay nirisika amin'ity diosesika ity ary nirisika amin'ity tanindrazasika ity na de kely sy bitika aza ny voasinapy raha vonina isika miombona amin'ny Jesosy ary zay ny condition tena ilaina io ny lalana sy mainsy omba asika ary io ny fepetra sy mainsy ahitasika an'izay fivelarana izay ka inona ny dikan'izay ho mametraka an' Jesosy eo amin'ny fiainana sy inona ny dikan'izay ry kristianina fahafoizana ary fanompoana ka izay indrindra no ahafahasika manisotra ny aidrasy ao amintsika ao ary izay indrindra ny fivelomasika na de kely sy bitika aza ny fahafoizana sy ny fanompoana ao amintsika ao de izay le finoana ambaran'ny voasinapy ka manantena isika fa hovonina avoitena isika ary vonina anompo ka anana an'izay finoana velona izay ka samby hamokatra ny fiainantsika ry kristianina havana fantaro ary fa raha tisika isy vokatra tsara ny fiainantsika de oka sy andray fosiny sika sy ao consommateur fosiny fa sy mainsy acteur ho isika zany hoe ivelona ny tena finoana ary io no ambaran'ny mason-dahapoly ao amin'ny vakiteny ka aoka atokony miasa ny fanahy masina koa isika mba hahatonga asika sy mpanjifa fosiny fa tena mpanatanteraka ary mandray andraikitra mandray an-tanana mety an-tany tena ary sika hoe sady tsy mahafotena ny sy mahay mivavaka ka ho lany fotoana miezaka tao ry kristianina havana fantaro hoe mason-dahapoly amin'ny vakiteny faharoa amin'izao lahady fa 40 mandavataona izao fa na eo aza ny fahalemensika dia raha velasika hiasa ny fanahy masina de izy no anatanteraka atsika ary zay fanahy izay no manoro asika ny asan'Andriamanitra ho indrindra mason-dahapoly ny fanahy no manoana ny fahalemensika satria na izay mety angata isika aza sy fantasika fa ny tena n'izy fanahy no mangataka amin'ny fitarainana zay lazaina ary izy mikaroka ny fo no malala zay ry fanahy sy ny fifonana araka an'Andriamanitra ho an'olo-masina ry kristianina havana aokary ho velarisika ny fo mampianansika sy ny saisika manontolo ka velasika hiasa ny fanahy masina fa indrindra amin'izao dingana ataosika amin'ny sinode zao ka tonga sika andray an-tanana ary zay koa nirisika amin'ny fikonan-doam-pirenena mba hitondra sika tokoa amin'izay fiavozana marina izay ka hanorina firenena araka ny sitrak'Andriamanitra isika ry Jesosy tompo miatrika izao ady mafy izao zahay very fanahy mbola velona ny maro tsy hita zay aleha tena sempotry ny aidrasy zahay ianao nefa milaza aoka hiaraka isiro ianao
ka matoky anao zahay sy afaka miady rery zahay fa indrindra miatrika izao Kristy zao maniry te avao marina tokoa zahay maniry te ho missionnaire tabernakla velony zahay te andray andraikitra te andray an-tanana ny fiainanay nefa eo koa ny rendrarendra zay mamatotra anay eo miamafy ny diady izy ty zay mandreraka anay ka oingany mba hanana fanatreteny zahay ka n'olo tena aminao ry Jesosy maharitra sy be famindrapo ianao ka ingany mba isy fanapahan-kevitra ho raisinay miainga avy amin'izao ady mafy zao ka iova ny fo mampananay amin'izay dia hanana fahalemem-panay zay nampianarinao anay zay ka andovany tany ho karakaranay tokoa ny ity tany iombonany ity tranobe iombonana ity ka ahitanay ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ho zary tany lanolonaka iasan'ny fahasoavanao ny fomampananay masiny Maria reny io modelo anay tokoa ianao satria tena tany lonaka ka mivavao anay ary tatany ho any amin'ny Jesosy fa ao ihany no any fiadanana masinday Josefa mpiariny eglizy eran-tany io ampianaro zahay ahiasa mba hampamokatra ny fiainanay araka ny sitrak'Andriamanitra aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nan'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.